mivavaka isika tompoko. Zandoko no iranay Jesosy Kristy alohan'ny miantsonao izay maneraka anay mitory ny filanam-pana famonjena ianao izay Andriamanitra mpahary anay nahary anay araka ny endrikao araka ny toroana taminay ty mitsenjo anay miay anay ary na dia ny olona izay tsy mbola nanenjitra ny tananao nanolotra ny famonjena tamin'ny alalanao Jesosy Kristy tompo Andriamanitra ary niaretanao mafy indrindra teo amin'ny hazo fijaliana. Ny hazo fijalianao ny fanantenanao anay Jesosy ary ny ranao nalatsakao ny fanadiovanao anay ary indrindra ny fahatendrenao amin'ny fitariny fanenao masina hijoronay ho favoloben'ny fitiavanao tahaka anao vola havina verman'ny lava efa nijoronao tokoa ho mpanoso favoloben'ny famarinana araka ny firaketana namparatiny amin'ny lavatoany ratatorabarabarato ka dia mijoroa eto ilalay ianao Jesosy mba tsy ateny aminay Satana raha vao mandalay ratsy devoly Satana izay tia ngelingelina ny asanao amin'ny fomba maro samihafa ampangino feo hafa rehetra araka ny fampianarana amin'ny lava feo ray alina mahery no mety ho reo anaty ray andro aoka ny feonao Jesosy ireniany no renesinay ankehitrio miantraka mamonjey vangino taminay vangino izay vohio ho foninahitra ao Jesosy Kristy tompo izay efa niantso ny fidanay no anaovana izao mivavaka izao ary angatahana izany mivavaka izany amin'Andriamanitra ray. Amen. Ny tenin'Andriamanitra andriantsika izao teny fampidirana fo izao dia eo amin'ny Korinthiana voalohany Korinthiana voalohany toko voalohany manomboka amin'ny andininy fahaenina amby roapolo hatramin'ny andininy faha-raika amby telopolo. Korinthiana voalohany toko voalohany manomboka amin'ny andininy fahaenina amby roapolo hatramin'ny andininy faha-raika amby telopolo. Repety izany dia toy izao no fivakin-teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ivero ny fiantsonanareo rahalahy fa tsy firy no olon-kendry araka ny lofo, tsy firy no olona mahery, tsy firy no avorazana, fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra ampahamenatra ny endry ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra ampahamenatra ny mahery ary ny varazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidian'Andriamanitra dia ny atao ho tsy misy aza mba hahafoana ny misy mba tsy hisy nofo ahazo miray ary eo anatrehan'Andriamanitra fa avy aminy no nanaovana anareo ho amin'ny Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika mba ho araka ny voasoratra hoe izay miray ary aoka Jehova no miray ary. Amen. Izany tenin'Andriamanitra any tompoko no fanahy tena nijoroany mamavola havana fiainana lava araka ny toriteny mpanaovin'Andriamanitra teo olona tena feno fanetretena ary tsy nanana koa nefa sanatria fahosana fa fantany izay mony na maro ara ireo nanaraby hoe vehivavy avy tany ambanivolo tsy nahita fianarana tsy nanao teolojia ao koa ny fizahatavan'olo vehivavy mainty avy any amin'indrana etsetretsetra dia say maty mamanilava mijoro nanambara ny filazantsarany Jesosy Kristy ary izay fahasahiana izay fahafantarana fa tia azy Jesosy araka ny toriteny torena tamintsika teo ary efa nanao fanekena taminy Andriamanitra feno izay fahasahiana izay no nijoro mamanilava hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany araka ny firaketana nataony dadatomporeo inona ary tompoko no afatra namitainy Jesosy Kristy tompoko tamin'ny alalany mamabolary ny germaine lava ho amin'ny fiangonantsika so amin'ny firenentsika Madagasikara malalantsika. Nanao fanekena amintsika Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra ho Jeremia toko faha-raika amby telopolo izay azo fitinina ny hoe ary izao ho andriamaniny ary izy ho oloko. Fanekena vaovao izay mifandray tamin'ny fanekena taloha ihany hoe Andriamanitra dia maneko Andriamanitritsika ary tsika dia raisinohony fa mahavaovao azy dia ny rano Jesosy Kristy tompo izay raha manafaka teraka amin'ny fahotana no natolotra Andriamanitra mba ho fanavotana antsika araka ny toriteny mazava tsara teo fanapa-kevitra Andriamanitra manokana maneho ny fiandrianan'Andriamanitra
asa-panavotana nataon'Andriamanitra satria raha nijery tokoa izy dia tsy nisy olona satria namonta avokoa ny olona rehetra, tsy nisy olona nankatoy, tsy nisy olona nanaraka azy dia talanjona izy manoloana ny hoe fanaovana tsinotsinona ny fitiavana. Inona tokoa moa banga tao amin'ny fiainana damasy varazam-betsika toko tao amin'ny tany idena tao fa dia indrisy lavo satria tratrany kaikitra ny devoly izay priary ary mpamingana. Tsy nisy ny mpanalalana ka Andriamanitra velona no nanao famonjena tamin'ny alalany sandry anitsitra tanana mahery ka nanome Jesosy Kristy tompo ho famarinana mba ho famonjenantsika mandrakizay. Ary indrindra ny afatra ny fanimpokanana anao avolahava ny fiarinana lava mifandray tanteraka amin'ny fitoriana ny filazantsara ny famonjeny Jesosy vita indray mandeha teo amin'ny azo fijaliana araka napataherinantsika teo fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra toy izao nomeny zanany tokana tanteraka ny tefikasana mba tsy ho very isika rehetra izay mino azy ary izay rehetra koa antsony ody eo ambarany indray fandova fiainana fiadanana fahasambarana mandrakizay. Fanekena iorenan'ny tefikasana dia manome famantarana Jesosy. Vita fanekensika Andriamanitra no Andriamanitrasika isika dia olony manome tefikasam-pitaliana ho antsika Jesosy Kristy tompo ary manome izany famantarana izany tamin'ny alalan'ny famonjena fitindramana teo amin'ny azo fijaliana. Ary mbola izay koa no antoka omeny hoe Andriamanitra tsy mba olona ka handaika araka ten'Andriamanitra nomeny telo amby roapolo sy sivy amby folo. Tsy misy tsy ho tanteraka, tsisy tsy ho tanteraka ny terehetra ataon'Andriamanitra ary satria velona Andriamanitra velona totopotsika dia mamelona antsika koa izy ka miantso antsika miala avy amin'ny fasana misy antsika tsirairay avy ary manangana antsika ho mpitory ny filazantsara ny famarinany filazantsara ny fiainana. Izay indrindra tokoa no tanjon'i Jesosy amin'ny alàna izao famantarany fanekena ny amin'ny fanekana izao. Mandefa antsika malagasy Jesosy tahaka nandefasa ireo misionera, tahaka nandefasany ireo martiora teo dia tahaka namoaza ireo ray aman-dreny fanahy iray ihany rehefa nandray dia mizara mandeha tory eraka izao tontolo izao ny filazantsara famonjena Jesosy amin'ny olombelona rehetra mba ino ny olona mba atao batisa ny olona mba ho vonjena ny olona. Ary ny fifoazam-panahy manokana dia araka ny teneniny ray aman-dreny tao isika malagasy no nomena an'izany hoe ray aman-dreny fifoazana efatra, fifoazana toby lehibe efatra. Tsy nisy izany naiza naiza eran-tany efatra be izao misesy ary araka ny teneniny mpanatin'Andriamanitra azomena tokoa dia hoe tao anatin'ny fotoan-tsarotra ny firenena nanomboka tamin'ny dada Ray Solange fantatsika fa tamin'ny taona efatra amby sivifolo sy valonjato sy arivo namoaza Jesosy azy dia tamin'ny fotoana akatoky ny fanjanahantany ny era-velon-janahary tamin'ny taona sivinjato sy arivo dia tamin'ny fotoana akaikikaiky ny ady lehibe ary tamin'izay koa misy fotoana pesta nandrendana firenena i mama volavo Germaine Nelava dia tamin'ny taona raika amby efapolo sy sivinjato sy arivo dia akatoky ny ady lehibe faharoa ary misy koa fanafihan'ny anglisy tany Mahajanga ny frantsay ifananjana karateo ary Rakotsandry tao farenena dia tamin'ny taona enina amby efapolo sy sivinjato sy arivo namoazan'Andriamanitra azy akatoky ny zavatra mamayvay miatra tao amin'ny firenena tamin'ny taona fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo mba araka nanitra teriny mpanatin'Andriamanitra teo mba tsy haverihevitra antsika fa hampatsindana antsika fa na dia ao ara ny sedra mahamay izay nampadalovany Jesosy atsika ho fizahan-toetra atsika hampanitry tena atsika ary hampibebaka atsika malagasy koa ny amin'ny fampitsampy diso tafahoatra izay ndrontsahantsika na fampitsampy ny razana izany na fampitsampy ny saina izany na fampitsampy ny arena izany na fampitsampy ny fahefana izany dia izay indrindra ny antony nananara Jesosy atsika satria ny zanaka tiana nanarina sy fahaizana kanefa miaraka amin'ny fananarana ny taniny no mamely mandratra ny fantanana koa no manasitrana fanasitranana ao antsika ny asan'ny fifoazam-panahy. Fanekena miaraka amin'ny tefikasana famantarana Madagasikara no tendreny Jesosy fohy be fitoriana amin'ny filazantsara manerana izao tontolo izao. Mampatsiaro indrindra ny toriteny zaray taon'Andriamanitra amintsika teo isika malagasy izay anisan'ny firenena
nampahantraina indrindra, samy tena hoe mahantra indrindra, fa nampahantraina indrindra. Raha mavomavo ny fahitan'izao toizao antsika, raha tsy mitsinona, raha tsy misy izay tiavana azy, araka ny ten'Andriamanitra valintsika teo, isika dia manana antoka fa tamin'ny alalan'ireo ray aman-dreny-pifoazan'ireo dia mpaminany ireo milazany Jesosy hoe efa nitendreko Madagasikara ho fohy be fitoriana ny filazantsara manerana izao tontolo izao. Ireo ray aman-dreny-pifoazan'ireo dia ifonako manao teny vahiny dia tena tsy mba nanana complexe na supériorité zany na infériorité, fa mahafantatra tsara ny maizy azy, ny fidiana Jesosy azy, tsy ireary azy sanatria fa fanta loatra tsy fanondrehana araka ny teny maman'ny lava naza zao a famondram-po midirako ao an-danitra. Mahatsapa ny famondram-pon'Andriamanitra izy, fa matoky izay famondram-pon'Andriamanitra koa ary zavatra ny asa lehibe tiany Jesosy atao tsika malagasy ho fanasitrana antsika dia ny fanalana ny fananandevo, andevo miota, andevo ny avy amin'ny velany, décolonisation spirituelle, intellectuelle, affective, matérielle. Manana ny maizy azy Madagasikara. Misy ten'Andriamanitra misy teny fikasana ny amin'ny nanaovana ty asa ny asa fanimpanokana izay lebedarintsika risy hoe vidinao vola ny sa amin'ny Jeremia io ten'Andriamanitra io, na dia efa voatolotra eo an-tamin'ny Kaldeana aza ny tany sy firenena. Asa famantarana lehibe ary fantatsika fa tamin'ny taona telo amby valopolo sy eninjato sy arivo araka nampahasavin'ny taona natao asa fanimpanokana io dia tao anatin'ny aizy ny fitondran-dratsiraka izay fantatsika loatra fa tena nambotsy ara-panahy ny firenena, fa tena nisy defy fiakenana ataon'Andriamanitra firenena hoe eto Madagasikara ny naovana, eto daholo ny fitaovana rehetra, eto daholo ny olona rehetra, ary tamin'ny nanatanterana ny fanimpanokana isan'andro misy vahiny ary tsy misy ny nanambaraka lehibe mihitsy amin'io roakotra telo amby valopolo sy eninjato sy arivo no atao ny asa fanimpanokana, kanefa tamin'io dia navelan'i Jesosy tsy misy vahiny teo fa malagasy anambarana fa misy fitiavan'i Jesosy antsika malagasy manokana ka aiza no tokony hitodian'ny fontsika amin'izany. Fanekena miaraka amin'ny teny fikasana famantarana antoka izay indrindra io asa fanimpanokana raha voalavitra sy amin'ny lava io hitantsika etoko ary anterina ampahiresantsika andray boky momba ny fanimpanokana voalavitra sy amin'ny lava izay manazava tanteraka momba izany araka ny Eksodosy fahavalo roapolo ty fanamina masina ty akanjo ty dia akanjo miarona mpisorona be ary ny satroboninahitra dia araka ny ten'Andriamanitra ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo. Misy manontany hoe mamany lava hoe zany no mpisorona be sanatria mamany lava teniny dia tsy hoe nanda fa tena miady varotra tamin'i Jesosy izy mba tsy hanaovana anio asa fanimpanokana azy io, ary raha tsy nety Jesosy dia mba nangataka sy nitanoa tamin'i Jesosy hoe mba ataovy izay mba hahatsotra azy indrindra, fa Jesosy ny tsy nanaiky. Misy maro araka ny efa tenin'ny toriteny panampian'Andriamanitra teo, misionera niara-miasa taminy miala, zanaka niara-miasa taminy miala, dia lazaina fa tratrany adalan'ny fahalebiazany folo doklandeur no filaza azy, na dia efa fantatra raha fa mamany lava dia mbola manitry teno ambany tamin'Andriamanitra mahery dia fatafotohinana lehibe satria sarotra amintsika olombelona manaiky ny fiandrianan'Andriamanitra araka ny torina tamintsika teo, dia sarotra amintsika manaiky ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra manokana. Raha manome famonjena maiam-pony Jesosy eo amin'ny asa fijaliana dia tsy maintsy ampitsika zavatra maro samihafa, ezaka maro samihafa, zao maro samihafa, fa sarotra amintsika mandray tsotra ny fitiavan'Andriamanitra. Ka izay tokoa hoe nafen'Andriamanitra fa mihedry mana-tsaina fa natolony any zazabodo, ka raha tsy toy ny zaza tokoa tsika, sarotra amintsika ny andidy tsotra ny fanjakana izay nomeny Jesosy, ny mahampanjaka an Jesosy. Fanjakan'Andriamanitra, fanjakam-pisoronana, ny fitiavany antsika fanjakam-pamarina. Izay no orony Jesosy amintsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny famonjena izay efa vitany indray mandeha teo amin'ny asa fijaliana, amin'ny fandraisany antsika olony, ary efa nantsony tokoa ho fanjakam-pisorona fidy, fanjakam-pisorona firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ao amin'ny teniny mba hilazantsika ny atsara ilainy antsika
iala aiza na misy atsika, aiza ny friariana mavery, aiza ny ampoadala, aiza ny famosam-po, aiza ny fampitsampy, iala amin'izany ho amin'ny fahazavana mahagaga dia Jesosy Kristy tompo mpandrovatsika. Resana vetivety dia indray bava ny amin'ny satrobonaitra satria misy famelabelarana nataony ray aman-dreny tamin'n'iraiky amin'ny sivy-folo-sy-eninjato-sy-arivo Docteur Rasoudra Beperi dia misy zavatra nyteneny momban'io hoe misy olona ozy izy misy vitsivitsy maromaro olona nanatona dia teny hoe ary akanjo araka ny Exodosy 7:20 mba zaka anay ihany fa ilay satroka na hoana mamany lava dia ampanaovana satrobonaitra fa nga dia tena hoe tsy maintsy asandrotra otrany izy. Eo zany tena ahitana ny aona filazany fona Jesosy ny fo miavonavina dritra isika vita tamin'arivo araka ny teny mamany lava hoe raha avy teto aniaka dia nampikiraronareo volamena dadatoa saotran' Jesosy dadatoa sy nento malala dadatoa sy nemianitra varovaro hitantsika eto amin'ny rolopeto dadatoa sy nento malala moa zany nefa nytenena teo anteriko eto ny dadatoa sy nemianitra izay tamin'ny odimandry nento malala tamin'ny fotoana 5 dia nanambady any nemianitra dadatoa Bruno eritaona taorina zay tamin'ny fotoana 9 ary nemianitra dia tena reny ho anay tena ary eny koa amin'ny firenena satria tena niray antoka tanteraka ary nandohy izy nemianitra ny tena nanitatra niasa niperiko mpamasina fantikateny amin'ny teny anglisy amin'ny teny allemand no talenta ananany ary asa moa no famindrampo Jesosy dia nisy cadre ambony tao Blanche Madagasikara tao fa na ny talenta mpahaizany na ny talenta reny dia tena natontony mofo tena tamin'ny azy fonindritra tao amin'ny asan'Andriamanitra ka raha tamin'ny andro nento malala dia namono ireo firaketana tamin'ny andro nemianitra ny tena nivoaka kosa ireo firaketana rehetra ireo. Famantara Jesosy Kristy tompo voaomby teo amin'ny hazo fijaliana no loavina atapany loha araka ny fahazavana nataony Docteur Rasoudra Beperi, ry Docteur Rabotandor Modeste, Docteur Stéphanson, Docteur Bemanatso Noël, boky kely navoakan'izy ireo taorina fanipakana tamin'ny taona 2020. Ty satrobonaitra ty moa dia dadatoa Bruno no tendry Jesosy hiantoka ny fanatanterahana. Jesosy Kristy tompo no loloavina atampoloha amin'ny hazo fijaliana ny loloavina atampoloha eo ny satrobonaitro araka ny filazam-balakivo azy couronne impériale izy io misy satroka anatiny ary satroka ivelany ao anatin'ireo boky firaketana manazava tsara momba izany. Mitory amin'ny famonjena vita ny Jesosy Kristy tompo manondro any Jesosy Kristy tompo mpisorona be mandrakizay araka fanomelikizedeka ary hampisorona be mandrakizay araka fanomelikizedeka ny fanompakana ary indrindra manokana ty satroka ity misy boribory hitantsika ao amban'io satroka io izay maneho zao tontolo izao ary kirihitra izay maneho ny fahotana olombelona napitsika azy resy izao tontolo izao resy ny kirihitra fa mitsoro miazo fijaliana Jesosy araka salamy voalazato nivakiny ray aman-dreny teo tamin'ny fanomboana nataony Jesosy ho fitoeran-tongony tokoa nataon'Andriamanitra reo fitoeran-tongotry Jesosy ny fahavalo ao anatin'io
satrobonaitro dia misy tsiro araka ny fanambarany fanazavantana tomponao izay hoenitsika reveo dia tsiro maranitra, tsiro ilazana fa ny voninahitra eo amin'i Jesosy dia tsy tahaka ny voninahitra ny tany izay mora azo ihany, fa ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fietrena, ao anatin'ny fiaretana no mitomboam-boninahitra araka ny ten'Andriamanitra izay manetry tena, izany hoe izay maneky ahetry no asandratra. Raha ny zanak'ondry dia ny raha ny zanak'ondran'Andriamanitra Jesosy Kristy Tompo mitete hitantsika eo amin'ny eto amin'ity korana ity izany, ary manokatra ny lanitra araka ny torina tamintsika teo, misokatra ny vavahady ambinifolo ny Jerosalema vaovao miditra ao fiainana anankiray izay mino ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy Tompo indray mandeha teo amin'ny hazo Jersalema. Fitoriana ny filazantsara ny famonjena Jesosy miasa fanimpankanana ny volava sy ilaina lava. Noho izany tokoa mahireza anisan'ny tenin'Andriamanitra nomeny Jesosy ho antsika malagasy dia hoe minoana Jehovahandriamanitra ireo dia ho tafatoetra ianareo. Minoana mpaminany ireo ray aman-dreny mpifoazana efitra nomenantsika ireo mpaminan'Andriamanitra ireo. Aoka isika andalina tokoa ny firaketana izay napetraka ao antsika izay vatsy mpanao antsika hiatrikatsika miala isika dia ambinina tsy indritsika manokana fa maro ireo ezaka lasinasa tenenina teo koa anisan'izany ny fionam-be-pirenena zavatra rehetra dia aiza daholo re Jesosy tosanatria tsy nambinina fa ratsy fanafona ny ambinina, misy fotoana zavatra rehetra. Ny anjarantsika dia ny mandroso araka ny ten'Andriamanitra lazao ny zanak'Israely mba handroso satria Jesosy Kristy Tompo efa miteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy raha izao dia izao ny fanekeko aminy o Jehova, ny fanahyko izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko tao andavanao dia tsy hiala amin'ny vavanao na ny vavan'ny taranakao na ny vavan'ny taranaka ny taranakao hatramin'izao ka ho mandrakizay o Jehova. Amen. Iara-mivavaka isika tokoa. Akanao kosa Andriamanitra iray zanaka fanay masona fa na dia kankana sy motra ianana izay vovoka ihany vovokan-darana dia mitsinjonainao ka nanao fanavotana ho anay ary nanolotra ny ainao manontolo ianao Jesosy Kristy Tompo teo miazo fijerena ho famonjenanay indray mandeha. Mampahirezana anketro eo anay tokoa ny fotorotoro mangorakoraka fo mibebaka marina araka ny famarintan'ny ray aman-dreny mamaneny lava azy mirakety an-davintompoly hoe natao hoe mibebaka dia manaiky tokoa hodiniry fanay masina, anariny fanay masina, avozo ny fanay masina ary hotariny fanay masina amin'ny zavatra rehetra. Omeo anay izany fo mibebaka izany mba hipaka ny an-danitra tokoa mivavaka ataonay ka hiainanay any an-danitra anao ary hanasitrana ny tany sy ny firenena Madagasikara valalanay. Ho voninahitra ao Jesosy Kristy Tompo ireny ihany ny antony havelomanay eto amin'ny tany mandalo itsy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy